Zao pasteur Marin Duc avy eto Morondava dia mizory vavolombelona fa ny fitahian'Andriamanitra ny olona dia ny fanomezana mpanompon'Andriamanitra sy mpanompon'Andriamanitra hoe tsy mandeha ara-dalàna nefa fa raha mamafy amin'ireny dia mamafy amin'ny atsilo izay tambokany fa mpanompon'Andriamanitra mandeha araka izay ilan'Andriamanitra azy mavisa-danja eo anatrehan'Andriamanitra ary indrindrandrindra ankasitrain'Andriamanitra ny mafazana dia tahian'Andriamanitra rehefa avy eo. Za dia mizory vavolombelona eto fa nanome vary 200 kapoka zao ho an'ny Bishop Rodolphe ao amin'ny SVKL Rallye Miracle fa 2 taona ao zao tsy nividy vary intsony nefa tsy mamboly aho akory tsy mamboly aho tsoneto fa tsy mamboly aho fa izao ny tahian'Andriamanitra tahaka ny tamin'ny vehivavy Zarefaty tsy ritra ny vary ato amiko amangony nefa za amin'izany mbola manome olona fa tsy ritra le vary ato amiko fa dia misy loharanony 2 taona mahery zao tsy nividy vary tsy reko zany hoe alafosam-bary zany satria ny anty tahian'Andriamanitra izahay sy ny vadiko dia izao amin'ny fomba takatry ny saina no mahatonga ny vary feno amangony atao anatin'ny tokantranonay. Antsika mahita reto zany ny vary tsy mety ritra atao sokotra ny pasteur tany. Volana Oktobra 2013 tena tratrany aretina diabety zany aho dia nitoan'izy indimy heniny amin'ny olona normal rehetra. Tamin'izay fotoana izay moa dia maro ny zavatra niaraka tamin'ny aretina io cholestérol, ny fièvre typhoïde, ny tension niakatra sy ny sisa maro be. Fa nisy fotoana pasteur Rodolphe nampitondra ny pasteur Jus avy any Antananarivo dia Sipsa ihany koa nefa ireo zavatra io samy tsy fihinako aby fa namboako ny sotro ampinoana andreo dia nanomboka hatreo dia foana tanteraka mihitsy tepitepy tato anatiko hoe tsy hihinana zavatra mamy na tsy mihinana ovy fa mihinana andreo mihinana andreo tena mihinana andreo fa manao contrôle foana fa normal tsy misy tsisy atanana mihitsy ny fahasalamako amin'ilay resaka diabety zany tsapako zany izy hoe foana tato anatiko ny tangorona ny mpisabo tao amin'ny fanantenana hoe hijery an'izany olona manana taux de glycémie ambony be fa tokony ho faty nefa mbola velona ihany noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia fa afaka mihinana ny zavamamy rehetra fa normal ny taux de glycémie noho n'inona vavaka dia nandray koa jus avy any amin'ny Bishop Rodolphe dia iny misy fanasitranana osotra tao anatin'iny dia normal. Ty zavatra io zany dia rehefa teraka kely dia kely zany manenana anazy dia nanaty fambolana ny teteako aty hoe izay manana fambolana dia noeto zany ty zavatra ty dia hitako hoe mihabebe zany raha io fa jereko
Jesús. Jesús. Aleluia. Raha tatoa sofina viasy narena finery taona tany Jesosy zany alohan'ny voninahitandreo materialy ataontsika nisy Tsaka Jesosy. Aleluia. tiako babesika diabe dia tsy mety salama zany ao amin'ny kibongo marary dia mivady koty fa amin'izao fotoana izao izy zao tena tsy reko mihitsy misy zavatra manarakaina amin'ny tena. Zay narareky zay efa misy valitaona valitaona entina diabeta misy fanahitana atao amin'ny kibo tao amin'ny akoka sitrana tanteraka tsy misy fanahitana tsy voninahitandriamanitra tiaka mampiasinanarema sofina ina moa tsy nare sofina ravana zao efa maheno tsara fa maheno ale ataontsika ny Jesús parasitana Aleluia. Anarako Jesús. Efa maheno